fitondrana ankehitriny efa sady manitsaka lala-pandrenana no mandika ihany koa ny lalàna iraisam-pirenena. Dedikasa teleferika anafoana ny olana ara-tsosialy ny vahoaka ve sehatry ny fambolena sy fiompiana afa ihany tamin'ny fitondrany filomarika Ravalomanana Ontansa. Manolotra ny Araby indray tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny pejin'ny fampalalam-baovao izao takarivan'ny alarobia 12 ny volana desambra izao manasana ao ampitiavana sy ampanajana azy anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Nanatanteraka fivorim-be nasionaly tesy amin'ny HR Anoso any Androany ny fivondronan'ny syndicat-ny mpiasa sy mpandraharaha eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Nandritra izany no nanaovan'izy ireo ny tatitra ny zava-bita sy ny dingana rehetra natao mikasika indrindra ny fitakiana ny tombontsoa iombonan'ny mpiasa izay mbola ataon'ny fanjakana ankilabao ankehitriny. Nzava-Andriamaefa, Tahiry Nyaina. Tokotelo mamasana andro mampiodana sy mampirindra ny asa sahan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny mpitsabo mpanampy ary ireo mpiasa sy mpandraharaha eny anivon'ny hopitalim-panjakana tsirairay avy. Nandritra izay nisiany valan'aretana Covid-19 izay, samy nitakosina ary ny fameona avokoa ny asan'ireo sehatra telo lehibe ireo tamin'ny fandraisana ireo marary ny Covid-19. Matsiaro tena ho ataon'ny fanjakana ankilabao anefa ireo mpiasa sy mpandraharaha eo anivon'ity ministeran'ny fahasalamana ity no ny fisian'ny fanavakavahana amin'ny fisitrana ireo tombontsoa manokana tokony hositrany mpiasa ny fahasalamana. Ny ireo indemnité tokony hositrahany zany mpiasa ao anatin'ny syndicat zany toy ny indemnité de risque sy misedra risque tsara amin'ireo personnel technique ihany koa ireo personnel administratif ka tokony tsy hisy fanavahana na dokotera na paramédico fa tokony hitovy daholo ny indemnité omena ireo personnel ao anatin'ny ministère de santé ireo. Mangataka ihany koa ireo personnel voaretreto ny fijerena kaiky ny indemnité de suggestion ao amin'ny asa izay endreketan'ny tsirairay aby araky ny corps misy azy satria zany corps administratif zany koa dia misy corps samihafa fa no izy hoe voafehin'ny teny anankiray hoe ao anatin'ny mpandraharaha zany hoe tsy mpitsabo izy zany sady tsy paramedy tsy dokotera zany izy ny tsy paramédico zay zany dia ao anatin'ny corps administratif daholo ka tokony azo ny indemnité de suggestion tokony azo azy ihany koa izy ireo. Efa nisy ny hetsika fanerana ho an'ny tompona andraikitra nataon'ireto mpiasa sy mpandraharaha eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana ireto saingy mbola tsy nahazo valiny mahafapo izy ireo hatramin'izao. Indroa taona zany no efa nanao hetsika fanairana zany ny personnel administratif ato amin'ny santé ary io dia nanerana ny faritra satria ny antony dia efa nateo efa tonga ny ampelantanan'ireo ministra tsirairay ny fandimby zany hoe mba tsy lazako hoe efatra ny ministra ny fandimby teo fa tsy mbola nisy ny ainy mihitsy ny fitakin'ny personnel administratif dia nanao hetsika isa-paritra eny mbola nalasana izay dia indroa taona zay nefa hatramin'izao dia mbola tsy nisy valiny zany hetsika sy fitakina natao zany. Manodidina ny 7 arivo moa ireo mpiasa sy mpandraharaha eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana manerana ny nosy. Milaza ny namafy ny hetsika fanairana izy ireo raha toka amin'ny manao be marenina ny mpitondra. Tsy mankasitraka ny fitsabahan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny raharahany izy ireo ny syndicat-ny mpiasa mpandraharana ny PAT eo anivon'ny Université eto Madagasikara. Niara-ny vondrona namoaka fanambarana mikasika izany ny syndicat-ny PAT eo anivon'ny Université n'Antsiranana Mahajanga ary Fianaratsoa tamin'ity androany ity. Mialy Raronombana sy Andra Rakotomalala. Bivaky roa ny syndicat-ny mpiasa mpandraharaha na ny PAT eo anivon'ny Université eto Madagasikara vokatra fitsabahan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'ny alalan'ny mpanolotsaina teknika ny ministra amin'ny rarahan'izy ireo. Raha tokony hanao fivorim-be any Antsiranana izy ireo mandritra ity herinandro ity dia tsy tanterakaraka ny tokony ho izy izany noho ny antony faniliana ny syndicat avy amin'ny section hafa nataon'ireo mpikambana ao amin'ny syndicat nasionaly izay efa lany tamin'ny 20 novambra lasa teo ny fiapitoam-piasan'izy ireo. Manoloana izany dia nanao fanambarana miaraka ireo mpitarika syndicat-ny PAT ao amin'ny Université Antsiranana, Mahajanga ary Fianaratsoa. Izay syndicat-ny mpandraharaha ny université
section Antsirana, Majunga, Fianarantsoa dia manao izao fanambarana manaraka izao. Tsy tompona ndraiky zay amin'ny fehi-kevitra navoakandreo tsy mitondra vokatsoa ho an'ny mpanjara manerana nosy. Mitaky ihany koa zay ny fanenganana fifidianana filohan'ny syndicat national izay tokony efa natao tamin'ny 21 novembre 2021 lasa teo. Mitaky ihany koa zay ny tsy itsaban'ireo conseiller technique ny ministre ny fampianarana ambony amin'ny raharano syndicat fa miteraka korontana sy fizarazarana eo amin'ny sampanjara eo amin'ny université. Ny vaovaon'ny fiarina dia tantsaha iray no tsy nanaiky raha tsy niresaka tamin'ny mpanao gazetinay ho an'ny androany mahakasika indrindra ny fiainan'izy ireo eny ambanivohitra. Voaresany manokana tamin'izany moa fa hafa ihany ny fitondran'ny filomarika Ravalomanana ny mahakasika indrindra ny fiainan'ny malagasy. Ramano Menjanahary, Manorandre Malala. Mampalahelo tanteraka ny mahazo anay tantsaha amin'izao fotoana izao, hoy ity raim-pianakaviana iray ity, raha sendra tafaresaka taminay androany. Fitondrana tsy mahalala izay fotom-piaina ny vahoaka malagasy sy ny tontolo ambanivohitra no nidongy fahefana, any ka potika tanteraka ny fiainam-bahoaka. Ny fanjakana nefany tsy dia mieritreritra mijery an'izay loatra fa variana ry amin'ny zavatra hafa hoe ny kianja manara-penitra ny izao fa le fiainan'ilay tantsaha, le fiainan'ilay 20 isan-jaton'ilay malagasy zany tsy voajeriny mihitsy. Dia ataoko hoe asa angamba no avintsika rehefa kelikely raha izao no mitohy. Tamin'ny andron'ny fitondrana ny président Ravalomanana aloha tena hita hoe tena voajery manokana mihitsy sy ny tantsaha sy ny tontolo ambanivohitra rehetra. Marina hoe tsy hoe nanao ambany zavatra ny fanatanjahantena izy akory hoe alao aloha fa aloha tia ny zava-dehibe aloha ny resaka fambolena sy fiompiana ny tantsaha zany dia ny fanabeazana ny fahasalamana fa rehefa ireo zavatra izao ny tsy tomombana dia tokony ngamba hoe zava-poana ihany ny zavatra ezaka ataona. Manana sekoly manara-penitra ngezabe tsika, manana lycée tsika, manana nefa ny olona tsy salama, marofiny farofy ny olona. Lasibatry ny vahiny ny ankamaroan'ireo tany malalaka sy tsara azo volena amina faritra maro eto amintsika, saingy toa vitavita ho azy izany ary mitazam-potsiny ny fanjakana, sady efa tsy manosika ny tantsaha mba hamokatra no mbola mitazam-potsiny amin'ireo fahoriana miantra amin'ny mpamboly, hoy ny fanazavany. Tamin'ny andron'ny président Ravalomanana nisy hatramin'ny hoe fizarana zezika, fizarana fitaovana ho an'ny tantsaha. Amin'izao nefany ataoko hoe mba mizara hono zany ny fitondrana amin'izao olona raha hoe tanora hoe amorona 10 ve? Inona moa no vitan'izay olona 10 na hoe zavatra 10 zarainao. Donc zany tsy metreka mivantana any amin'ny tantsaha, any amin'ny fiainam-bahoaka mihitsy zany ataon'izao fitondrana izao hoe. Dia zay mbola anaovako ny olona foana zany hoe sahy mijoro nareo, sahy miady nareo fa raha izao fitondrana izao no mbola mitohy reo mbola hitohatra amin'ny 2023 raha izaho manokana aloha tsy ekeko tsony zany izao fitondrana izao hoe tena potika ny fireneko, potika. Teko hoe potika ny fireneko. Satria nanontany azy ny mena ny karana. Amidy amin'ny karana daholo ny zany taninay ety sy tany ngedabenay tsy mety zao mena ny karana. Zany zavatra mampalahelo zany. Dia donc zany hoe raha izao fitondrana izao tsy manana zavatra tenena amin'izao fitondrana izao mihitsy. Raha tsy ahivina dia tetika asa maro no naroso ny filomarika Ravalomanana ho an'ny tantsaha-mpamboly teto amin'ny firenena tamin'ny fotoana izay nitondrany any Madagasikara, sady nahazo fiofanana ny tantsaha no voavatsy ara-pitaovana ihany koa. Naseho ny filomarika Ravalomanana mihitsy fa voafehiny tanteraka ny tontolo ambanivohitra ka vokany betsaka no nipaka tany amin'ny vahoaka, isan'izany ny fananana ambombava ho an'ny isan-tokantrano ary tsy nisy ny fanafaram-bary isan-taona amina taonina maro tahaka ny miseho ankehitriny io. Nisy raha teo ny fandriam-pahalemana tamin'izany ka afaka namokatra tsara ireo tantsaha malagasy. Manoloana ny fiakaran'ny trangana aretina Covid-19 dia nandray fanapa-kevitra ny FUB eto Madagasikara fa ho ahemotra amin'ny fotoana manaraka avokoa ny lasy isan-karazany toy ny fanao isan-kerinandro sy ny lasy rehetra. Efa nisy ny fakakevitra sy ny famantarana ny zava-misy eny amin'ny isa-paritany ka nahafana nandray ny fanapa-kevitra. Mitohy kosa ny fivoriana ankalamanjana fanao isan-kerinandro saingy amafisina kosa ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pahadiovana samihafa raha ny fanazavana.
Ny vaovao any amin'ny faritra dia velotoraina ny mponina ao amin'ny komina Ilafy distrika Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao noho ny fahasahiranana sy ny fijaliana iainan'izy ireo zara raha mahita sakafo hoanina sisa noho ny fidangan'ny vidim-piainana. Ny Rendriana Arvondy, MBS Ambatondrazaka. Mba tsy arosahirana sy mijaly ankehitriny ny mponina ao anatin'ny komina Ilafy distrika Ambatondrazaka efa miatraika amin'ny aty vilany ny isan-tokantrano ny fidangan'ny vidim-piainana. Ny fambolena izay fotom-pivelomana tsy zarizary noho ny tsy fisiany ny rotsakorana. Ny vinana petraka ny mpitondra tsy misy totosa ko miantso fifanomezan-tanana ny mponina avy eo Ilafy. Ny orana tsy misy amin'ny vidim-piainana miambidangana, tsy misy fidinany misy ny zavatra indrindra fa ny pepenina rehetrarehetra any amin'ny tsena sy ny varotra iray manontolo. Varo moa isan-dany no an'ilay tantsaha tena mialafy ny alafy. Voalohany ny resaka fahantrany ny vahoaka dia tena mahanitra zany no mahanitra satria ny hoanina ny any tadiavina rapitso dia tsy misy zavatra azo raisina mihitsy ny vidim-piainana miasarotra, vidim-bary miambidangana, tsy misy ny rano, tsy misy ny orana, tsisy fomba miangavy ny fitolam-panjakana. Jery akaiky ny fady indrindra fa rety amin'ny komina Tsanay fady dia tsy misy fampandrosoana moa tena tsisy dia miangavy ny fitolam-panjakana mba hijery akaiky ary mba hanome tanana mihitsy indrindra fa ny ranony be vava zay noeritreretina fa ampina araky ny vina zay napetraky ny mpitondra dia atreto zay manantena fa miandro fa mbola tsy tonga ny zavatra napanaky anay. Nanatanteraka fidinana tampoka teny amin'ireo toeram-pivarotana ao amin'ny renivohitra faritry Bongolava ny mpiasan'ny sampandrara paritry ny varotra ka tamin'izany no nahitan'izy ireo fa misy entana efa lany daty marobe mbola amidin'ny mpivarotra mpanjary. Nangonina ary nodorana avy hatrany ireo entana lany daty ireo rehefa vita ny dingana rehetra tokony natao. MBS Tsiroany Mandidy. Nisy ireo entam-barotra maro karazana efa lany daty sakafo avokoa. Artikla misy eo amin'ny 2,000 eo toy ny biscuit, chocolat, jus, bonbon, yaourt, fromage, sakafo ambifotsy sy ny sisa. Tratran'ireo tompon'andraikitra mpanao contrôle avy eo amin'ny drika na ny fitaleava-patry ny varotra sy ny industrie ato amin'ny faritry Bongolava teny amin'ireo mpivarotra tato anatin'ny renivohitra Tsiroany Mandidy nandritra ny fidinan'izy ireo ifotony nanao izany contrôle izany. Manerana nosy efa marobe zao ndray efa kaikitra fa taona dia ny entrana lany daty ampalitaky ny olona. Eo ihany koa ny sakafo an-dalambe zao ny mivarotra sasany mivarotra composé anaty hotely dia tena manam-poizina mpianatra be lehibe mihitsy ny sakafo nametiny. Dia eo koa ny etsakilany misy ny fitahirizana entana na manasany stockage na kely na lehibe dia tena tsy manaraka fenitra mihitsy. Ary etsy andaniny misy ihany koa ny entana lany daty marobe satria nefa fa zavatra anankiray fotsiny dia mety afaty olona na mety hitondra takaiky aminazy mihitsy. Raha ny mikasika ny fanjifana, ny tolotra eny an-tsena sy ao anatin'ny fiarahamonina eo amin'ny sakafo an-dalambe dia mety hitarika hatramin'ny fahafatesana izy ireny ho an'ny fahampoizinana ara-tsakafo hoy ny talipatry ny fahasalamana raha nanazava sy nitanisany momba ny tsara ho fantatra ny amin'ny kalitaon'ny ireny entana jifaina ireny izy. Ka manana andraikitra tokoa ny mpivarotra manoloana ny tolotra izay omeny satria rehefa misy ny fahampoizinana ara-tsakafo dia tokony andraikitra mivarotra ary manana andraikitra ihany koa isika mpividy amin'ny kalitaon'ny entana izay vidintsika. Miainga avy amin'ny fanajana ny daty farany azo ampiasana azy ny endrik'ilay izy voatin'ny botsy na miova loko mety ho fofona ihany koa. Nodorana ary ireo entam-barotra tratra lany daty ireo ka teo anatrehan'ireo tompon'andraikitra sy manam-pahefana avy eto an-toerana ary araka ny fanazavana ihany dia mitohy ny fidinana ifotony ataon'ireo mpanao contrôle. Eo amin'ny vaovaon'ny tranga amin'ny fiarahamonina dia trano efatra noravany afo tao amin'ny komina Andakatanibe distrika ny Manandrina ny alatsinainy lasa teo.
tsy nisy ny ainana fohy fa ny fananana sy ny fitaovan-tokantrano ary ny sakafo itsonjovana ny fahavaratra no maitsy nisy niraisina ka lasa lavenina avokoa. Manao antsoavy ny tokony ijerena azy ireo manokana araka izany ny fianakaviana voakasika tsy manan-kialofana tamin'ny ity loza ity. Ny vaovaon'ny fifamoivoizana dia nitrangana loza am-pifamoivoizana Mahatsiravina tetsy Ambatoroka akaiky ny klinika Saint-Paul ny maraina vao mangiran-dratsy. Motocross nanao taingin-droa avy any Ambohipo no nodona tamina rindrim-bato tamin'izany. Fandehanana mafy no nahatonga ny loza araka ny fitataran'ireo nanatry maso. Maty-tradrano ilay vehivavy nentina raha toka teny an-dalana ho eny amin'ny hopitaly kosa no tsy tana intsony ny ain'ilay rangahy nitondra ny moto. Eo amin'izay vaovaon'ny fifamoivoizana izay Hatramby dia ankoatra ny niseho teny Ambatoroka iny dia nisehona loza am-pifamoivoizana hafa ihany koa tany amin'ny lalam-pirenena voalohany iny. Fiara nentina zandary iray no nifandona tamina moto nentina miaramila izay niaraka tamin'ny vady aman-janany. Tany Tsinjoarivo Imanga no nisehony loza am-pifamoivoizana. Noho ny amafy ny loza dia namony any avokoa na ilay zandary na ilay miaramila sy ny vadiny. Ny zanak'ireto farany no any Sisavelona izay efa nentina namonjy hopitaly avy hatrany taorian'ny loza. Eo amin'ny maresaka iray sampam-pirenena dia nisehona loza goavana namoizana ain'olona ihany koa tany Haiti tany Omaly. Kamion mpitondra solika nipoaka no namoadoza tamin'izany ka nahafatesana olona manodidina ny 570 mialy rary nombana sy tahiriny aina. Raha mbola nanodidina androa ambinipolo ny isan-drenamony ainy vokatry ny fipoahana kamion siterna iray tany Capesien avaratra ety Omaly talata maraina. Fantatra fa efa tafakatra manodidina ny 570 ireo maty vokatry ity loza Mahatsiravina ity androany maraina. Olona ampolony kosa no naratra ka saika makila firehitra vokatry izay vona niseho izay avokoa ny ankabeazan'izy ireo. Araka ny fitantaran'ny ben'ny tanàna lefitra ny an-toerana dia niara taxi moto izay saika nifandona tamin'ity kamion siterna nitondra solika ity ka tsy nahatana ny familiana ny sofera ary nivadika avy hatrany ilay fiara be. Niazakazaka nandroaka ireo solika very izay tena mahaory tanteraka ny aty amin'izao fotoana izao ireo olona marobe avantany vao nahita ny loza. Niezaka nampitandrina azy ireo ny mpamily ny kamion io mba hialo eo an-toerana alohan'ny fipoahana saingy tsy neno izany ireo olona ireo ka izao niafara tamin'ny famoizanaina sy faharatrana goavana izao. Nentina namonjy hopitaly tao Capesien sy tao amin'ny faritra manodidina avy hatrany moa ireo naratra saingy niakatra hatrany ny isan-drenamony ainy vokatry ny amafin'ny loza. Ankoatra ireo maty, fiara sy fototra-avitrasa maro toy ny trano tsy latsaky ny 20 ihany koa no maisy potika tanteraka. Nidina tany an-toerana avy hatrany ny Premier Ministre Haiti, Ariel Henry sy ireo tompon'andraikitra hafa nijery ny zavan'izy. Naharitra ora maromaro ny fijerena ny vata mangatsiaka androanamony ainy satria nanao sarotra no namantatra ny endrik'izy ireo noho ny famaizana diso tafahoatra. Olana ihany koa ny fandraisana tanana ireo marary ao amin'ny hopitaly iray any an-toerana izay nitondrana ny ankamaroan' ireo olona naratra sy nahitana famaizana hatramin'ny 100,000 teo amin'ny faritry ny vatany noho ny tsy fahampian'ny enti-manana sy ny fitaovana ao amin'ity toeram-pitsaboana ity. Manay izay efa tsy ho voavonjy avokoa ny ain'ireo maratra ireo hoy ny nambaran'ny mpitsabo iray tao amin'ny hopitaly io. Manoloana ity tranga niseho ity moa dia nanapa-kevitra ny Premier Ministre Ariel Henry fa ao anatin'ny fisaonana ny firenena mandritra ny 3 andro ho fanomezam-boninahitra ireo namony ainy. Raha tsy ahivina, fiara-pitatitra solika ampoly no nahodiny Jolay tany aty ka niteraka ny tsy fisiana sy fiakaran'ny solika tany an-toerana. Niteraka fimenomenomana tamin'ny mponina tao amin'ity firenena ity izany ary nanaovan'izy ireo fitokonana mihitsy tamin'ny alatsinainy teo. Noho izay antony rehetra izay no nanosika ireo mponina andraoka ireo solika very ka izao niafara tamin'ny loza Mahatsiravina izao. Nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tetsy Ambondrona ho an'ny androany Professeur James Saratsima sy ny mpahalalana iray sampam-pirenena Arletra Marsan. Nandritra izany no nanambaran'izy ireo fa fanjakana jadona no misy eto satria efa lalana iray sampam-pirenena mihitsy no voahitsakitsaka. Manoloana ny zavanisy tany Toliary sy ny hetsiky ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa ireny. Fanadiadiana. Voalaza mazava ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy fa zon'ny olom-pirenena tsiraray ny milaza sy mitako ny zony ankalalahana. Manamafy izany ihany koa ny lalàna iraisam-pirenena fa tsy azo atao mihitsy ny manakana ny olom-pirenena anioneviny amin'ny lafiny rehetra. Ny mifanohitra tanteraka amin'izay anefa no nataony ny fitondrana ankehitriny nandritra ny hetsika izay nataony ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa ny zomalasa teo. Efa voarara fa hoe tsy azonareo sakanana ny olona maneho hevitra. Zay no anatin'ny lalàna iraisam-pirenena tsy azonareo sakanana fa zony tanteraka ary zo fototra io.
kanefa natao zisakana anazy dia zavatra hoe tsy mitombona ny zavatra lazany hoe ay nareo tsy manana autorisation tsy zany mihitsy amboniny autorisation na autorisation ina na autorisation ina dia misy ny lalàna iraisam-pirenena zay milaza hoe zo fototra io ary io koa ao anatin'ny efa ndraisitsika ao anatin'ny lalam-pandrenana ny 5 fa hoe manana zoa ilaza ampahalalana zay zavatra rehetra misy manjoatsika nefa ny sakana tamin'izay aloha dia tena fanitsaketsana tena mialatsiny amin'ny gouvernementa sy ny mpitondra zay tariny fa tena tsy nety ny zavatra ray iny. Fanjakana jadona tsy matoko tena ary malemy ny fitondrana ankehitriny ho kosa ny profesora zay misaratsimo. Herim-pamoretana sisa no hany mba hevitra hitany anampenambava ireo vahoaka mitako ny zony sy ireo zay rehetra tsy mitovy hevitra aminy. Arakaraky ny abetsahan'ny mpitandro filaminana teny ny ahitantsika fa resy tanteraka le fitondrana. Arakaraky ny abetsahan'ny mpitandro filaminana tonga teny no alalana fa malemy le fitondrana. Zany hoe basy tafondro sisa ny heriny fa tsy sisy vaniny vahoaka manaiky azy tsony. Zay zavatra ataony rehetrarehetra dia manitsaka ny lalam-pandrenana malagasy dia tsy ampy azy manitsaka ny lalam-pandrenana malagasy fa mbola manitsaka ny lalàna iraisam-pirenena koa izy ary mamono olona tsotro zao. Inona ny azo lazaina an'izany? Nazisy manao an'izany tamin'ny andron'ny Hitler tokony manao an'izany. Ka anjaratsika mandinika tsika vahoaka isika madinika zay efa lazaiko hoe tsy manako hoanina ho anjaratsika ny mbola mieritreritra hoe aiza ny lalana andany aty anaiky an'izao zavatra miseho zao foana ve ny malagasy. Lasa fitaovana politika ary tsy mahafantatra intsony ny andraikitra tokony ho sany ny mpitandro filaminana ho hiatrany ny profesora zay misaratsimo. Porofon'izany ireny herisetra sy raha matahorana atao tamin'ny vahoaka ny Toliary ireny. Ary le mpitandro filaminana namaly tany Toliara tamin'ny andro fitsekerenan'ny taonan'ny président Ravalomanana dia na ny argument navoaka ny ara dia mampimibe nefa mpitandro filaminana ozy nanabavika. Zany mpitandro filaminana zany tokony alalalàna fa tsy tonga dia hoe Sénégal mahazo baiko zay tsy ny nabaiko ny anay dia taterahanay. Mpitandro filaminana tompo dia natao hiaro ny vahoaka, ny fanana amin'ny vahoaka sy ny ain'ny vahoaka. Fiarovana amin'ny vahoaka ve reny bomba lacrymogène miparitaka be reny ve ny atao hoe fiarovana amin'ny vahoaka? Taza maso n'izao tontolo zao reny. Na teo amin'ny 13 mai na tany Toliara dia reny ny fomba fihetsiky ny fitondrana. Raha fitinina izay rehetra izay ity fitondrana ity no tompon-daka ny fanitsakitsanina ny lalàna velona eto Madagasikara. Eny fa nany lalàna iraisam-pirenena aza. Nitondra ny fanehoan-keviny manoloana ny fanjakazakany karana sy ny mpanambola amin'ny tany malagasy amin'izao fotoana izao ihany koa ny profesora James Saratsima sy Arlette Hamarson nandritra ity valan-dresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety Androany ity. Zavandre Mahefa sy Tahiry Nyaina. Nisy olany ny fitarainana maro samihafa tato ato mikasika ny fibotona tany ataon'ireo mpandrara vahiny miasa sy monina eto Madagasikara. Anjakan'ny karana sy ny mpanambola ary ireo milaza fa mahafantatra olona ambony eto amin'ny firenena ny tany ny vahoaka malagasy. Toe-javatra izay tsy nisy tao anatin'ny 10 taona ho ny mpahailalàna iraisam-pirenena Arlette Hamarson. Tsy nisy an'izany, tsy nisy ohatran'izao baranana be zao. Aizaka dia amin'ny 2014 no mahazo an'ilay tany le karana findra amin'ny anarany. Amin'ny fomba ahoana tompoko ianao ny findran'ny le tany amin'ny anarany nefa malagasy ny tompony tamin'ny 1896 dia aty amin'ny 2014 satria fa naverina ny tany dia lasa n'le karana le tany. Tena mangataka aminareo mihitsy ary malagasy aza velanareo androvany tranonareo na hoe androdana ny tranonareo. Tsy mbola nisy fandrodanana trano ohatr'izao hatramin'izay napitsara. Tsy mbola nahita ohatr'izao ary marary ny fo mahita an'izy satria jereko ny dossier tsy misy ara-dalàna na kely varavety ary. Zany dia sahako miteny aminareo tsy misy ara-dalàna na iray arany dossier amin'izao fotoana izao momba ny fandrodanana trano. Aiza moa ka dia akarana androdana trano 700 no 400 valonjato taiza koa nisy an'izany eto amin'izao tontolo izao afa-tsy eto amin'ny malagasy satria mangina ianao, satria mahantry ianao, satria tsy manana inana ianao, satria tsy mahay lalàna ianao dia atao an'izany. Fehezana tamazotra goavana ny firenena amin'izao fotoana izao ho kosa ny profesora James Saratsima.
azo lazaina za fa ny fanjakana mihitsy no mivarotra ny tany malagasy amin'ny vahiny ka zary lasa miraviravin-tanana ny vahoaka madinika manoloana izany. Zany re dia miteny mazava mihitsy hoe fanjakan'ny tambazotra malfaiteur, association de malfaiteurs et association de criminels misy eto amintsika. Matoa any amin'ny tribunal, any amin'ny domaine, any amin'ny toerana rehetrarehetra efa feno azy dia mafia zany no mitondra eto amintsika. Na lalàna miaro anao, na ny tranondrazanao, na ny fasan-drazanao trongisin-dry zareo tsy voasazy akory izy. Midika zany tompoko fa efa tambazotra mafia matanjaka araka ny teniko teo association de malfaiteurs no mitantana ka miady amin'ireo malagasy. Isika malagasy reo olona manaja an'izany hoe tranondrazana, tanànan-drazana, fasan-drazana, ny fitenenantsika malagasy hoe velona ray trano maty ray fasana ary sotoavina malagasy zany. Nefa trongisin zareo daholo na fasana na ny trano dia ay mitonga any amin'ny tribunaly dia voavidiny daholo kiny any amin'ny tribunaly izay natao hiaro any majinika, hiaro ny kamboty, nefa zavatra hafa no miseho any. Kasakazakitsika malagasy tompon-tany, malagasy teratany, manataranaka malagasy izay manana ny tompony Madagasikara. Lazaiko anareo raha izy fa manan-jo Madagasikara, tany masiny Madagasikara. Ka raha vira viraina ohatran'io tsika malagasy izay olombitsy ao amin'ny fitondrana mamiravirany malagasy ohatran'io manitsakitsaka atsika any etapon-doha. Malagasy avako aza manaiky andaotsika hitaky ny zo atsika. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra araka izany ny profesora James Ratsima Charlette Ramarson hijoro ary tsy anaiky hatramin'ny farany manoloana izany fibodoana tany ataony vahiny izany. Fantatra amin'izao fa tsy mbola nandalo teny anivon'ny parlementaire mahakasika ilay tetikasa teleférika. Raha ho an'ny teknisiana malagasy dia fandrebirebena ny saim-bahoaka io tetikasa io. Tsy anamaivana ny fitohanana mihitsy mantsy sy ny fampiasana azy io any amin'ireo firenena mampiasa azy. Teknisiana iray araka izany no nitondra ny heviny momba izay ho an'ny androany. Ramano Menjanahary, Manora Ndre Malala. Tetikasa tsy voahevitra fa neti-pibiobona fotsiny ny any fitondrana rajoelona amin'ireo fampanantenana izay nataony hatramin'izay. Raha ho an'ny tetikasa teleférika fotsiny izao dia fantatra fa izao vao mody maka ny hevitry ny olona eny anivo ny fokotandry izay voakasika ny fanjakana. Nambarany teknisiana iray izay sendranay androany fa tsy fitaterana natao amahanana ny fitohanana mihitsy io teleférika io, indrindra fa amina firenena mandroso izay mampiasa izany. Amin'ny mahateknisiana aloha ny lazako voalohany aloha zany hoe raha ny resaka teleférika zany amin'ny ankapobeny toerana mampifandray toerana anankiroa izay tsisy lalana tsisy azo atao mihitsy fa tsy teleférika. Dia nefa raha io tetikasa io mbola mandeha tsara ny lalana eto amintsika. Ny lalankely raha voanavozina daholo raha aty amin'ny faritra aty ambony aty zany resahako. Ny faharoa manarakarak'izay le resaka patrimoine moa zany raha le vakoka misy miteny ary efa niteny moa zany ny tompona andraikitra voalohany hoe tsy manimba vakoka le izy fa za mahita hoe diso zany satria miova endrika mihitsy le vakoka, miova endrika le faritra ambony raha vao misy an'le teleférika. Ny antony feno poteau zany dia feno vy tsangatsangana raha fantatsika moa fa 770 sy 200 anisan'ny poteau atsangana mandritra an'ile teleférika ary amin'ny joalajoala any ambony any manova endrika zany amina aloha. Maro manarakaraka an'izay misy lasa ny ombony ny alohan'ny sarety satria efa nisoniavina le trosa izay hotrosain'ny malagasy anaovana an'le teleférika izay vao miverina aty amin'ny fokotany le tompon'le projet miteny hoe ahoana ny hevitrareo momba an'ilay izy ka raha mandà moa zany aty amin'ny fokotany sy ny aty amin'ny 2e arrondissement dia nefa ilay izy efa vita soniva itsosintsika mandritra 12 taona tena zava-mitranga. Ankoatr'ireo dia nambarany ihany koa fa tsy hitondra vahaolana amin'ny vidim-piainana miakatra isan'andro, ny fahatapahan-drano sy ny jiro, ny fahapotehan'ireo lalam-pirenena sy ny olana maro samihafa izay iainan'ny vahoaka mihitsy io teleférika io. Satria raha itsika zao amin'izao fotoana izao aloha atao hoe ny rano tsisy dia tokony tsy haiko hoe ny rano aloha zany aloha ny fampitadiavana aloha, tsy haiko manao forage eraky ny vohatra ohatra tsy haiko fa amin'ny ankapobeny raha mahany olona ny resaka fifamoivoizana eto Antananarivo zany tsy teleférika aloha ny vahaolana aminay satria anisan'ny teleférika lafo indrindra ihany koa izy raha fampitaha amin'ireo projet-na teleférika izay efa nisy sy mbola ho avy. Ny dikan'izany araka an'izay toa le resaka teknika ilay izy ny teknika azo tanterahana foana aminay teknisianina
na makina tendrombohatra io dia azo tanterahana fa ny zava-dehibe dia ny hoe ilaina ve izy sa tsy ilaina lahara-pahamehana ve izy sa tsy lahara-pahamehana fa amin'izao fotoana izao tsy lahara-pahamehana ho antsika eto Antananarivo indrindra atao amin'ny 2e arrondissement sy ho an'ny Madagasikara ny fanaovana teleférika. Miapotika ny firenena sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny mibabitrosa izay tsy hitondra tombosoa ho azy akory ny vahoaka malagasy vokatra ny ataon'ny mpitondra tetika asa tsy voahevitra fa hoentina anotofana ireo tsy fahombiazana fotsiny saingy ny vahoaka no mibaby ny vokatra izany. Nisy ny hetsika sosialy ho fanampina ny sekoly sy ny zaza malagasy nataon'ny solombavambahoaka ny Madagasikara Alain Ratsimbazafy teny amin'ny lycée Tsiafa ho an'ny androany. Tanjona ho ny solombavambahoaka dia ny anampy tosika sy ho fampirisihana ny zaza malagasy mba hanita saina amin'ny fianarana izay hatrehany. Manome-Njanahary sy Manorandre Malalatrany. Boky natokana ho fanitaran-tsaina ho an'ireo mpianatra eny amin'ny lycée no natolotry ny solombavambahoaka ho an'ireo mpianatra ao amin'ny lycée Tsiafay androany. Tonga niatrika ny fanolorana izany tamin'ny fomba ofisialy ny talentssekoly sy ireo mpiara-miasa aminy ny ben'ny tanàna lefitra ao amin'ny komina Tsiafa ary ireo mpampianatra izay feno fisaorana tanteraka nandritra izany. Ny fitantananandreo boky ireo dia manana toerana famakiam-boky ihany izay fa kelikely ihany ilay izy fa manana étude ny ankizy ao anatin'ny ora satria ny anay mianatra mandra-parivony andro dia ao anatin'ireny izy ny maka boky dia samy mamaky ao ampianarana. Tena ilain'ny mpianatra tokoa ny boky azahoana mandritra ny fahalalana indrindra manoloana ny zava-misy ankehitriny dia ahafahana manatsara kokoa hatrany fampianarana ny fisian'ny boky dia mankasitraka indrindra tamin'ny fahazahoana izany. Tombony betsaka no azon'ny ankizy tia mamaky boky hoy ny solitena ny ray aman-drenin'ny mpianatra izay niatrika ity fotoana ity. Efa tsy takatra iray aman-dreny intsony amin'izao eny fa navidina boky aza noho ny asarotra ny fiainana. Zava-dehibe mihitsy zany satria ny ray aman-dreny tsy mahavidy boky zany vidina boky zany tsy voavidy zany fa rehefa mahita boky vakina ny ankizy manitana ny fahalalany sy ny fahaizany andrira ny tontolo manodidina ary ato sao dia hitany efa izao tontolo izao dia voalaza ao anatin'ity boky ity dia efa miteny ho azy zany ny fahaizany ankizy mampahalalana amin'ny zany boky zany ka ny tombony lehibe azony ankizy dia hoe sambany hoe aty ambanivohitra misy zany hoe fanomezana boky zany ampitombony fahaizana mampahalalana ankizy dia zavatra mahasoa sy nitondrana fantrosoana ho an'ny firenena tamin'ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana ny fanohanana ny fanabeazana ho tsara kalitao hoy kosa ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy. Tanjona ny ampivelatra amin'ny lafiny rehetra ny zaza malagasy ho ampy fahalalana sy fanovozam-pahalalana. Tolo-tanana ihany izy ity ho an'ny sekoly satria dia ilaina tokoa ny fanohanana ny sehatra ny fanabeazana indrindra atao anatin'izany distrikina Antananarivo Atsimo-drano izany dia tena ilaina ny fanohanana ka raisiko adidy raisiko andraikitra ny fanolorana an'izao boky izao mba ahafahan'ireo zanakitsika mianatra atao anatin'ity lycée ity manohy fahalalana amin'ny alalan'ireo boky ireo zany. Nandritra ny fitokanana ity efitrano fianarana ho an'ny lycée Tsiafa ity ny 10 volana Desambra teo no nangatany ireo mpanabe tao an-toerana indrindra fa ny talentssekoly boky ho an'ireo mpianatra tamin'ny lehibe ny farim-piadidim-pampianarana na ny chef Cisco. Nilaza avy hatrany ity farany fa tsy manana boky omena azy ireo ny Cisco. Avy hatrany dia nanome vahaolana ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany Antokotima tao Atsimon-drano ka nampanantena fa anolotra boky ho an'ny sekoly ny tenany ary izao natolo ny androany izao. Ny resaka mahakasika ny sosialim-bahoaka kosa tena nisongadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Toy ny fananganana tetika sa tsy mifanaraka mivantana amin'ny vahoaka no hiazakazany mpitondra amin'izao. Ny andindin'izay ary fintin'ny onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Princy. Manao toy vakana ny fanehoan-kevitra manoloana ny fanakatsakanana sy ny raha-matahora nataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ny alahady lasa teo tany Toliara. Raha saika ankalaza ny tsingeritaona nahaterahany hiaraka tamin'ny vahoaka ny Toliara tao Macron ny tenany. Fa nitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny fahafahan'ny olom-pirenena mivezivezy eto amin'ny tany sy ny firenena ary fa nitsakitsahana ny lalam-pandrenana izay lalàna faratapony eto Madagasikara ireny zavatra nitranga ireny hoy Montarson Rakotoandry rananeo ny heviny tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany. Tena izy hoe amilady ny fotoanantsika rehetra ary eo no nanomboka ny tsangam-bolo reto olona laza fa tsy nisy ohatran'ireny tamin'ny mira Joel reny fa tsy misy olona tsony tany an-trano rehefa natao filoha Ravalomanana anonsa hoe amilady tsika miona fa misy zavatra ho ambarako aminareo
tsy zakan'le mpitondro zay ary ny tena tiako tenenina de zay toetra zay ny excès de gel ataony reto mpitandro filaminana le mpibaiko mpitandro filaminana isanambara tonga tsy mahasoa firenena zany le olona nge tsy manao nininne fa andeha ao amin'ny magro izy de tonga de tsy avelanao manao miaraka ny gendarme miaraka ka zay fa izao ny zavatra tiako atao tsika manana an'le haute cour constitutionnel raha marina ny fahamaritana azy nataon'le mpitarika mpitandro filaminana nge fandikan-dalany fandikana lalam-panorenany noresahany ity mpandraraha ity ihany koa ny mahakasika ilay teleferika izay tetikasa ny mpitondra amin'izao fotoan'izao ity tetikasa ity izay vinavinaina ho 2,10 tapitrisa euro ny fanamboarana azy tsy lahara-pahamehana manoloana fahasahiranana na manjony ankamaroan'ny vahoaka malagasy ny fanamboarana teleferika raha ny fanazavany ny saram-pandehanana izay manodidina ny 3,000 ariary ka hatramin'ny 4,000 ariary ihany koa dia mety tsy ho takatra ny fahefa-mividiny ny ankamaroan'ny malagasy ary tsy ahasahana ny fitaterana eto andrenivohitra akory ity tetikasa andaniany fitondram-panjakana volabe ity raha tsy ahivana dia mirefy eo amin'ny 12 kilometatra eo ny halavan'ny zotra ampiasaina amin'ity teleferika ity teleferika ity ny transport ny eto Antananarivo ange tsy ny hoe commune Antananarivo fa manodidina Ambohidratrimo Andoranfotsy Sabotsinamena de anananao ministre ny transport ve ny plan de masse zany transport zany zone lehibe zany miresoudre ny ampafiriny zay ity teleferika ity ary tsy fantatry fa toa ohatran'ny makeny amin'ny olona lehibe tomobile lara le izy grand tanà mihitsy zany no atao makety de ataovy eo ny tracé an'le teleferika capaciteny fréquenceny miala eto ambony teleferika ianao midina amin'ny anina andeha tongotra raha misivy alina voendaka ianao faniry de alo ihany tonga de tia mitany de ohatran'izay anisan'ny voaresaka tao anaty fandaharana androany ihany koa ny mahakasika ny firongatry ny covid-19 amin'izao hatreto mbola tsy tazana loatra ny fandraisana andraikitra matotra avy amin'ny fanjakana hifehezana ity valina aretina ity nanyo ny heviny mikasika ny diany filomarika Ravalomanana tany Toliary kosa ny vahiny fandaharana Sahila zao Christelle Vieira Rahady filohan'ny vehivavy RMDM Manasy mandrefana ho an'ny Androany nambarany ary fa leo sy tsy teherika intsony izao fitondrany izao ny vahoaka ny Toliary no ny fampanantenana paokaty nataon'ny filohan'ny pirenena sy ny mpiaradia aminy mangetaheta fatratra ny verenan'ny filomarika Ravalomanana eo amin'ny fitondrana ny ponina any an-toerana toy izao indrindra ny makasika izay nanao élection tsika tamin'ny farany teo nisy fampanantenana nataon'ny filohan'ny pirenena perinasa ty anay vahoaka Toliary nakotrokotroko izay fampanantenana zay tsy ho tanisako eto sasy de rehefa nandeha le fampanantenana tsy tanteraky niovany fony vahoaka ny Toliary enkena fa nanetsiketsika ny tanàna zahay nakotrokotroka ihany koa ny fitsenana amin'ny président satria leo le olo zany tofoka ny fampanantenana vandy lasa hoe aleonay ihany président anay taloha teo tena nanaiky zany le vahoaka ny Toliary hoe vandy aby zany le fanaratsiana atao azy tamin'iny faritra Toliary iny fa tena président Ravalomanana no toteny de teo zany hoe niasa ny délégation natao Toliary de niasa ihany koa zahay avy ety nanampy ny fiarahamiasa ny zay iraky ny président avy ety nanampy ny fiarahamiasa ny organisation ny délégation tao Toliary fa ny vahoaka ny tena fanangetaheta ary mbola hoe mitady indray zany himpoliany président Ravalomanana eo amin'ny fitondrana zany zay zany hatonga an'iny hoe miampy c'est réciproque zany zahay baka toy fa nanentany vahoaka ny Toliary ho tonga saina hoe tsy mety amintsika sasy ty Andra-Joel ty fa hilentiko tanatsika toy ary tena hirevitra raha tena hoe lasa potika Toliary tolonany Rajoel sy ny ekipany azy de ndao tsika ho tonga saina de nampiany vahoaka tonga saina avao koa de nipoaka zany tena nirefidrefitra ny fitsenana amin'ny président ary namparary vavony androzy tsara mihitsy na ary lany raha paracetamol tao Toliary tsy nisy paracetamol nitsaboandrozy tena tamin'ny andro fa tena nasehony tsara ny hoe zany Toliary lazainao fa hoe tsy tiany Ravalomanana zany tsy marina zany arak'izany dia hoaranao rehefa avy ao ny fandarana Global News ny fandarana Sahila zao iny izay vainian'ny Christelle Vieira Rahady filohan'ny rodoben'ny mpanohitra amin'ny demokrasia eto Madagasikara Atsimo andrefana aorin'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe l'école de Noël ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapita fa ho amin'ny rampitsy indray tompoko